tontolon'ny fanatanjahantena Ratsahivona dia azo lazaina ho tsara avokoa ny vokatra ho an'ireo mpilalao baolina kitra malagasy sy olon-tena ny firenena izay mandray anjara tao anatina lalao iraisam-pirenena ny Knapsa Sport sy ny Geco Plus zany ny mpiambara hiatrika ny lalao miverina izy ireo any ampitan-dranomasina angy tsara nefa ny makatsondrama amin'ireo mpitondra firenena mba ahafahana manatanteraka ny lalao ampitony niona tamin'ny lehiben'ny gouvernemanta noho izany ireto mpilalao ireto. Tonga nandray nitsodrano avy tamin'ny Premier Ministre mahafaly sy olonandrasana Olivier Youmarainy io ireo mpilalao baolina kitra avy ao amin'ny ekipa ny Knaps sy ny avy ao amin'ny ekipa ny Geco Plus. Ireto ekipa ireto izay andeha andrato lalao any Botswana ho an'ny ekipa ny Knaps ary atsy Afrika Atsimo kosa ho an'ny ekipa ny Geco Plus. Nanafatrafatra moa ny Premier Ministre fa tsy nivoninahitry ny ekipa ihany no arovan'izy ireo any an-toerana fa dia nivoninahitry pirenena ihany koa. Ka nirary soa azy ireo tonta ahazo fahombiazana ny lehiben'ny gouvernemanta. Ratsahivona dia nilalao ny asabotsy teo dia nibata fandraisena ny Knapsa Sport nanoloana ny ekipa ny Township Rollers FC avy atsy Botswana tamin'ny 2-0. Teny mikanjany Knapsa teny vodivorona no nanatotosana ny lalao. Ny alahady kosa tesy Mahamasina dia nirava tamin'ny ady sahaly tsy nisy nitoko ny ekipa ny Geco Plus avy eto Madagasikara sy ny ekipa ny Super Sport United avy atsy Afrika Atsimo. Ny Knapsa no iady izay ho tompon-dakany Afrika ary ny Geco kosa no mifaninana eo amin'ny fiadiana izay ho tompon'amboara aty Afrika.